Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny alarobia 17 aogositra 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alakamisy 12 aogositra 2024 amin'ny 9 maraina. Aherin ranomasina ny tolakandro sy ny alina any amin'ny morontsiraka atsimo nosy manomboka eo Morombe ka hatrany Taolagnaro noho ny alin-drano Antonina vaventy avy any atsimo andrefana. Anelingelina ny fampiasana ranomasina izany tranga izany ko entan'ireo voankaziky izany mba tsy hivoaka ny ranomasina ary ao ny toromarika omeny manam-pahefana eny ifotony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Kapitambatra hatrany Akapesta, omena amin'ny ankapobeny ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 730 km isan'ora, hahatratra 570 km isan'ora manakaiky ny Kapitambatra any amin'ny farany Fepitaona. Anonjaben'ny ranomasina ahavon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Kapesta hatrany Manoro, andrahoana amin'ny tsitokotoko mety arahina tandrifin-drahona vitsy indraindray ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9.0 km isan'ora, ho avy Atsinanana na avaratra kosa amin'ny farany Fepitaona ka ho 9 hatramin'ny 9.0 km isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina ahavon'ny onja ho latsaky ny 2 metatra. Mahanoratra ny Taolagnaro, andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9.0 km isan'ora, ho avy avaratra kosa manomboka ny alina ka ho 9 hatramin'ny 12 km isan'ora. Anonjabena aherin'ny ranomasina ahavon'ny onja 2 metatra, hahatratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra manakaiky ny Taolagnaro noho ny alin-drano avy atsimo andrefana. Taolagnaro hatrany Ankapobeny, Ibalika ny masoandro, ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 9 km isan'ora, hahatratra 20 hatramin'ny 730 km isan'ora ny any amin'ny tapany faharoa amin'ny Fepitaona. Aherin'ny ranomasina ahavon'ny onja 3 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap-Saint-Vincent, andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabena aherin'ny ranomasina ahavon'ny onja 3 metatra fa hena miandalana izany makany amin'ny farany Fepitaona, isy alin-drano avy atsimo andrefana. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, andrahoana vitsy ho avy atsimon'ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9.0 km isan'ora, hahatratra 20 km isan'ora ny alina. Adiny mpanonja na anonjaben'ny ranomasina ahery indraindray ny manakaiky ny Morombe, ahavon'ny onja 1 hatramin'ny 1.7 metatra, hahatratra 2.4 metatra indraindray manakaiky ny Morombe. Cap Saint-André hatrany Analalava, andrahoana amin'ny tsitokotoko na Ibalika ny masoandro, ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora, ho avy avaratra andrefana kosa ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho tony na adiny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Kapitambatra, andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsimo Atsinanana na Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 730 km isan'ora ny manakaiky ny Kapitambatra. Io vaova kosa ny atoandro ka ho 9 hatramin'ny 9.0 km isan'ora. Ho tony na adiny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja ho latsaky ny 2 metatra.